Ampifaliana lalandava ry havana ny onana amintsika amin'ny fotoanany mana isan'andro ary mamerina ny fisaorana anao manaiky ny fanasan'ny tompo hiaraka mandinika ny teniny isika. Manohy ny tantarany Noa isika zay hitatsika amin'ny Genesis 9 nivakitsika omaly ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 fa anio kosa ny andininy 210 ka hatramin'ny andininy 220 no vakintsika. Alohan'izany anefa dia mbola hiara-mivavaka indray isika hangataka ny fitahin'ny tompo ho amin'ny teniny hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, miondrika eto anatrehanao indray izay amin'izao fotoana izao mba hisaotra anao ny fanananay ny fotoana iarahanay miaino ny teninao, hiaraka mandinika ny teninao. Misaotra anao zahay noho ny anomezanao na etaeta satria loharan'ny-pahasambarana ho anay anie ny anoanana sy ny etaeta ny tenim-pahamarinana avy aminao. Tenin'i Jesosy tomponay zany dia tsy mandainga, sambatra ny noana sy mangetaeta ny fahamarinana. Ny teninao anefa ray eo ny fahamarinana, ko dia misaotra anao zahay. Anio ary aoka indray ny fanahinao no sady ampitenin'ny mpanomponao zay anazava ny teny no hamboly izany teny zany eo amponay, ka hanitsy tsy kelikely hatrany ny fomba fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao, ary dia hiteraka fahasambarana eo amin'ny fiarahamonina misy anay zany, ka ho tanteraka eto amin'ny firenenay ny etaeta-mbavaka zay asandratra mandrakariva hoe mamela ny eloko ny malagasy ray eo ary sitrany ny taninay araka ny teny fikasanao. Amin'ny anaranao ry Jesosy malalanay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesis 9 andininy 1:10 ka hatramin'ny andininy 2:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady henidoza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mbeona trehako, satria efa henidoza ny tany noho ny amin'ny olona, ka indro efa andringana azy mba amin'ny tany aho. Koa manaova samby fiara ho anao amin'ny hazo gofera, ary asinao efitrefitra ny samby fiara, ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany. Ary toy izao no anaovanao azy: akio 300 ny halavany samby fiara, akio 50 ny sakany, ary akio 30 ny avony. Ary asinao fidiran'ny mazava ny samby fiara, ary amin'ny akio iray no ahavitanao azy hatreo ambony, ary asinao varavarana ny rindriny samby fiara, ataonao efitra 3 mifanongo izy. Ary indro izaho efa atonga ny safodrano ambonin'ny tany handingana ny nofo rehetra zay manam-pofinaina ambanin'ny lanitra, dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany. Nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao, ary hiditra ao anatin'ny samby fiara ianao sy ny vadinao amanjanakao, mba vinantonao vavy miaraka aminao. Ary ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra hitondraonao 2 avy isan-karazany ho ao anatin'ny samby fiara, velomina miaraka aminao. Ny olasy vavy avy ireo, ny vorona samy miaraka ny karazany avy, ny biby samy miaraka ny karazany avy, ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany samy miaraka ny karazany avy, dia 2 avy isan-karazany no akao aminao velomina. Ary analao anao ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana, ka angony ho eo aminao, dia ho fihinana ho anao sy ho anareo koa izany. Dia nataony Noa zany araka izay rehetra nandidin'Andriamanitra azy no nataony. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Bibi
Inindray ary ny fahamarinana zay ho tsipitsika amin'izay vonivakitsika teo androany izay. Ny anankiray ry havana dia zao: simba ny tany teo anatrehan'i Jehova sady henidoza. Simba ny tany sady henidoza teo anatrehan'i Jehova. Inona ny anton'izany? Ny olombelona nahatonga izany. Ny olona no nahatonga izany. Ny olona no nanimba ny tany tamin'ny fomba fiainany, ary ny fomba fiainan'ny olombelona vokatry ny fahotany sy ny faharatsiany dia miteraka fahasimbana sy nanjary henidoza ny tany. Hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izany. Zavatra hitantsika izany ry havana dia zao: na dia tsara tare tahaka ninona aza ny tanàna, na milamina tahaka ninona aza ny firindran'ny trano ao an-tanàna, ny goudron amin'ny lalana sy ny karazany tahaka izany, eo anatrehan'Andriamanitra rehefa ny olombelona tsy mandraha ran'Andriamanitra fa miaina amin'ny fahotana, dia zavatra simba no hitan'Andriamanitra ny tany. Ary izany faharatsian'ny fitondran-tena ny olombelona izany dia miteraka fandravana eo amin'ny tany rehefa avy eo. Ny 1:12, hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, satria ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Ny olombelona rehetra dia nanao izay zava-betaveta samy hafa rehetra zao teo anatrehan'Andriamanitra, ary izany no niteraka fahasimbana teo amin'ny tany. Ary izany no nahatonga an'Andriamanitra hanapa-kevitra hoe ny faran'ny nofo rehetra dia efa mieto anatrehako, satria efa henidoza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro efa andringana azy mba amin'ny tany aho. Henidoza ny tany, tapa-kevitra Andriamanitra handringana azy. Tsara ihany ry havana ny mijery ny toetrandro misy antsika amin'izao fotoan'izao, satria raha nilaza Andriamanitra tamin'ny andro Noa hoe efa akaiky ny handringanako azy, efa henidoza ny tany, dia tena ny tanterahin'Andriamanitra izany. Tena ny tanterahiny izany ho hitantsika manaraka, fa tena ny tanterahin'Andriamanitra ny fandringananareo olona ny tera-doza ho an'ny tany ireo. 2000 taona lasa izay. Dia izao ny teniny nataon'i Jesosy Tompo raha nanambarany amin'ny iverenana izy ao ny Mateo 4:20. Ary ny anankiray izay manaitra ahy indrindra ry havana raha amin'izao tsika amin'ny teny izao dia ny hoe: ary Jesosy namalika nanao tamin'ny mpianany hoe, mitandrema fandrahoisy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe zaho no Kristy, maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahatra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, isy mitsary sy hororon-tany amin'ny tany samihafa. Izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Dia hoy izy, 17:30, dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo zany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mieo ambaravarana izy. Raha mihaino vaovao eran-tany ianao amin'ny alalan'ireo fampelezam-peo sy televizion samihafa, isan'andro, dia mandre ady sy filazana ady mahatsiravina foana, vonon'olona atsy vonon'olona roe etsetreetsetra. 2000 taona lasa tokoa zay no nilazan'izany ny tompo hoe izany ene no renareo e, ary rehefa renareo zany dia tsarovy akaiky mbieo ambaravarana izy. Akaiky mbieo ambaravarana izy. Ary zany ry havana ny tokony hitandremantsika, akaiky eo ambaravarana ny eny tompo e, akaiky izy. Rekorontana samy hafa ady, filazana ady, enonao atsisy ary, famantarana ny reny fa efa akaiky eo ambaravarana ny tompo e. Tahaky ny lazan'Andriamanitra tamin'ny Noa hoe efa henidoza ny tany, handrava azy aho. Ry havana,
ilaina de ilaina ny fandinian-tena ny amin'ny zava-misy mba tsy ho fiasany eo ampelantanany satana hitondra ady aho na hitondra korontana, fa Andriamanitra ny laza hoe isy zany. Kanefa ny zanak'Andriamanitra dia nataony hoe fiadanana no omeko anareo, ary ny filazantsara dia filazantsara ny fihavanana. Andraikitsy ny tsirairay avy no mandiny tenany hoe na mandray ady sy filazana ady azaho, andiny tena akana hoe mpitondra ady ve aho sa mpitondra fihavanana, mpitondra korontana ve aho sa mpitondra fiadanana, mpiara-miasa amin'ilay fahavali ny fihavanana ve aho sa mpiara-miasa amin'ilay Kristy andrina ny fiadanana. Ny tsirairay avy ny mandiny tena, fa mba hampiadana ny tany, mba hatonga ny tany tsy hoe nydoza, ny zavatra hitantsika dia izo mifanarahana ny tenin'Andriamanitra ihany no lalana azo antoka any amin'izany, satria ny vokatry ny fanahy fitiavana, fifaliana, fiadanana. Galatiana 5 manomboka amin'ny 12:20. Fahamarinana faharoa zay ho tsipitsika dia ny hoe manavaka ny olona miara-mandeha amin'ny Andriamanitra eo anivo ny fiarahamonina simba. Manavaka ny olona miara-mandeha amin'ny Andriamanitra eo anivo ny fiarahamonina simba. Hitan'Andriamanitra fa simba mihitsy ny tany, saingy izao teo anatinareo olona miaina amin'ny fiainana simba reo nisy lehilahy ray navahan'Andriamanitra, satria hitatsika ny antony nanavahan'Andriamanitra azy. Noa io, Noa lehilahy marina niarana andeha tamin'Andriamanitra, zany no hitatsika omaly amin'ny 7. Koa satria niarana andeha tamin'Andriamanitra izy, dia inona ny nataon'Andriamanitra taminy? Tsy nafenin'Andriamanitra taminy ny tao am-pony, ny resaka tamin'ny Noa izy. 7:17. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, nambaran'Andriamanitra, izao anieny fahitako, izao fiarahamonina misy anao zao ry Noa, simba tanteraka ny tany, izany ny fahitako azy, ary dia ambarako anao fa horavako zany tany zany. Saingy izao ambarako aminao zay tokony hataonao, hambarako aminao zay tokony hataonao. Manomboka amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Ko manaova samy fiara ho anao amin'ny hazo gofera, manao samy fiara zany. Ary manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Aoriky ny fanekeko aminao dia hiditra ao anatin'ny samy fiara ianao sy ny vady aman-janakao mba amin'ny vinantovavinao miaraka aminao. Mialoha ny andravan'Andriamanitra ny tany dia nanavaka ny mpiara-mandeha aminy izy, dia Noa zany, ary nitoroany hevitra Noa hoe izao ny zavatra ataonao, hanao samy fiara ianao. Asa ry havana tamin'izany fotoana zany, na manao ahoana moa na manao ahoana ny tokony ho nahavitany Noa zany samy fiara ngeza be zany, satria nanjary mpandrafitra izany Noa. Mpandrafitra izy satria hanao samy fiara amin'ny hazo gofera izy, ary tsy mba hoe kelikely akory le sambo, le samby fiara zay ataony Noa, fa eo amin'ny 500 metatra eo ny alavany, 520 metatra eo ny sakany, ary 500 metatra eo ny avony. Ngeza be ane zany, ngeza be zany, indrindra tamin'izany fotoana zany. Asa zay fiasana teo am-pelantanan'ny Noa moa tamin'izany, zany hoe ampanaovin'Andriamanitra zavatra sarotra izy. 3 lamonja nefa ny zanany, ary asa na iantsolona anao an'io miaraka aminy izy na tsy, ary raha anao io samy fiara io eo anatrenin'ny olona izy, asa zay ho eritreritry ny olona hoe fa ino ny ty adalanao ry Noa, ino ny ty zavatra ataonao ty. Avy eo ndray izy asaina miditra amin'io samy fiara io izy menakavy rehefa avy eo. Samy fiara eny atapo tanety,
atao inona ry io trano ve io sa inona io? Ry havana, ny noa nefa araky ny hitantsika dia niaino an'Andriamanitra izy. Ary dia voalaza ny 2:20 hoe araka izay rehetra nanodidian'Andriamanitra azy no nataony. Rehefa izao ny teny nataon'Andriamanitra, ilay mpiara mandeha amin'Andriamanitra dia manaiky izany, tsy misalasalany amin'izany. Eto ry havana dia mahafaly amintsika izao, satria na ho avy aza ny fandringanana ity zao tontolo izao ity, misy samby fiara efa vita n'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ny nanao azy, tsy isika intsony no hanao azy. Ny anjarantsika dia ny miditra amin'izany samby fiara izany, Jesosy tompo io. Fa ny samby fiara ny Noa izay nanavotana ny Noa tamin'ny safi-drano dia tandindony Kristy Jesosy tompo, izay hidiran'ny olona amin'ny finoana ka mitondra famonjena ho azy. Fanontaniana mipetraka ary izao, moa efa nanaiky hiditra tamin'izany samby fiara izany ve ianao? Fa izy no ilay nirahan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao mba hidiran'ny olona araka ny teny hoe zaho ny vavahady, raha izany ho hidiran'ny olona dia hiditra sy voaka izy ka azo hanina. Efa niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Fa ny vavahady hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba tsy hahatonganao hiaran'ny fitsarana dia Kristy Jesosy tompo. Misy olona tonga eo am-bavahady fa tsy miditra tahaka le ramatoa anankiray miaraka amin'ny alika kely ny tehitra tao amin'ilay spektakla, nefa voalaza hoe tsy azo hidirana alika ato, dia naleo niaraka amin'ny alika nody toy izay hiditra anatin'ilay spektakla. Fiainana mandrakizay anefa anao saina hidiranao, tsy spektakla fa fiainana mandrakizay. Nahoana no mijanona ny ivelany? Nahoana no mijanona ny ivelany? Inona ny mamatotra anao any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra? Tsy sahirana tahaka noany ianao hoe efa vita nie ilay samby fiara, efa vita ilay samby fiara. Midira ao amin'ilay vavahady eto io marina izany, tery io. Tsy azonao io tondrana izay tianao entinao io, fa tsy maintsy miaino ny tenin'ilay ao am-bavahady ianao. Ny fahotanao rehetra tsy maintsy azera, adaboka ny ivelany any, fa masina ny lanitra nyota tsy tafiditrany. Anjaranao no mandiny tena. Noa, rehefa nanambaran'Andriamanitra ny zavatra izay ny tokony hataony izy, satria ho avy ny fandringanana izao tontolo izao misy azy, dia nanao arak'izay nylazain'i Jehovah izy, ary ny vokatra izany nitondra famonjena ho an'ny ankohonany ny fanekeny Noa ny tenin'Andriamanitra. Nitondra famonjena ho an'ny ankohonany ny fanekeny Noa ny tenin'Andriamanitra. Izany ny fahamarihana fahatelo. Ny zavatra mahafaly amin'izany ry havana dia izao, Andriamanitra raha hamonjy dia tsy Noa irery ny tianovonjena fa ny ankohonany miaraka aminy. Ianao, ho Jehovah ny 9:20, ianao sy ny vady aman-janakao ary ny vinanty vavinao. Izany nahatonga ny hoe Noa valy mianaka. Noa mivady, Sema sy Ama ary Jafeta samy miaraka tamin'ny vadiny avy, ireo no Noa valy mianaka araka ny tantara. Zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa ny amonjena ny ankohonanao. Mazava loatra izany ry havana. Ary hita ao amin'ny soratra masina indrindra izany fitiavan'Andriamanitra hamonjy ny ankohonan'ny olona miara-mandeha aminy. Noa zao dia hitantsika eto. I Abrahama, zao neny lazain'Andriamanitra ny Abrahama ao amin'ny Genesis 17:7 ovakitsika ange. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, mba mitaranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao aho. Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama sy ny taranaka mandimby azy. Satria Andriamanitra raha namonjy ny Abrahama dia tia hamonjy ny taranany izy, fa matoa ny taranany tsy novonjena dia satria tsy nanaraka ny diny Abrahama rainy izy. Variny sika kehitriny ry havana, zany Abrahama zany anie, raha amin'izao andro iainantsika izao tokony ho afahany amin'ny 9,000 taona tany ho any zany Abrahama zany.
ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tokony tany amin'ny 9,000 taona zany. Ary ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ny nanomezany azy ny tany Kanana. Tsy azotsika edikevitra zany fa marina mandraka androany. Marina fa mikorotana de mikorotana araka ny fijerintsika azy ny any Moyen-Orient mandraka tiany androany. Mikorontana izy ny antony satria tsy maintsy manatanteraka ny teniny Andriamanitra fa natolony any Abrahama sy ny taranany ny tany Kanana. Kanefa ny tena famonjena ny taranaky Abrahama dia ny finoany an Jesosy Kristy Tompo, ny fanekeny an Jesosy Kristy Tompo. Izany no mitondra famonjena ho azy. Fa ny zavatra zay nataon'Andriamanitra kosa dia nanaovany fanekena Abrahama sy ny taranany. Ilota ihany koa tahaka izany. Ilota hitantsika fa navotana Ilota sy ny ankohonany ravana Sodoma sy Gomora. Josoa dia nilaza mihitsy hoe zaho sy ny ankohonako dia hanompon'i Jehovah zahay. Ary na ty amin'ny testamenta vaovao aza dia ahitantsika ny teny miresaka ny ankohonana mazana hoe Lydia sy ny ankohonany no vonjena, Cornelius ny ankohonany no niaraka ny vonjen'Andriamanitra, lay mpiandritra ny maiziny tany Filipi, minoany Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Etsetreetsetra. Andriamanitra dia te hamonjy ny ankohonany ny olona mpanaraka azy. Zava-dehibe amintsika zany ry havana. Zava-dehibe amintsika zany. Ary zany no mahatonga antsika hanolotra ny zanatsika koa ho an'Andriamanitra, atolotra ho an'Andriamanitra ny zanako ny ankohonako mba azoko milaza ndray andrano hoe inty aho sy ny zaza zay mena ho ahy. Ry havana, raha te hampiadana ny ankohonanao ary ianao, raha tianao ny asambatra ny ankohonanao, aoka hiara mandeha amin'ny Tompo ianao. Ary aoka anao tahaka ny Noa isika, araka izay rehetra nandidin'Andriamanitra azy no nataony, araka izay rehetra lazainy Jesosy Tompo amiko no arahako. Raha izany no ataontsika ao amin'ny ankohonana, ary amin'ny mahaloham-pianakaviana ny ray, dia taomina ny raim-pianakaviana rehetra iaino ny Jesosy Tompo hiara-mandeha amin'ny Jesosy Tompo. Fa rehefa no raim-pianakaviana rehetra ny miara-mandeha amin'ny Jesosy Tompo, anao ahoana tokoa re? Raim-pianakaviana no any amin'ny Assemblée nationale, ho any amin'ny fitondram-panjakana samihafa, samy raim-pianakaviana manaraka sy miaino ny Jesosy Tompo miara-mandeha amin'Andriamanitra ireo, dia hitenony izy ao nlohany fivoriana ole retsy mpiara-mandeha amin'ny Jesosy daholo tsika reto, andelo hivavaka isika. Andelo isika hivavaka. Anao ahoana rety gasikary ty? Raha mivory ny conseillers généraux, raha mivory ny gouvernemanta, raha mivory ny atenimeran-doolona, ny atenimeram-pirenena, raha mivory reo loham-pianakaviana reo, hiara-mandeha amin'ny Tompo. Samy atsoary tena hoe ole retsy, lay Andriamanitra tompoitsika neny tokony hivavahantsika mba hitaridalana antsika, raha izany tokoa manko ny zava-misy. Dia milaza amintsika rehetra ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny ankohonantsika ihany no hotahin'ny Tompo, fa ny firenena dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ary amin'izay dia ho tanteraka ny etaetantsika hoe setom-pona ampiakarina ary mbola tohizana ankehitriny hoe Andriamanitra mamela ny eloko ny malagasy ary sitraniny taminay araka ny teny fikasanao ka omeo anay ny fiadanana. Ho izany tokoa ane ho tanteraka ny izany satria raim-pianakaviana maro eto amin'ity fireneny ity no miara-mandeha amin'ny Jesosy Tompo, la Immanuela, Andriamanitra monina eto amintsika. Hivavaka isika. Faly loatra ny fonay Andriamanitra fa na dia miraparapa anaty aizina tsy mahalala zay alehany azy izao tontolo izao, manana torohevitra omenany ny olonao ianao dia ny fiarahana mandeha aminao sy ny fankatoavana ny teninao. Andriamanitra omeo raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana miara-mandeha aminao izahay malagasy, tahaka ny Noa, tahaka ny Abrahama, tahaka ny Lota, tahaka ny Josoa, tahaka ny Cornelio, tahaka ireo mpanomponao maro ny ara-mandeha taminao teo amin'izao tontolo izao. Dia anapaka eto aminay Tompo ianao Andriamanitra izay atsanganay ho mpanjaka ny Madagasikara, ary dia ho voninahitra ao ry Kristy lay Madagasikara zay atolotra ianao, amin'ny anaranao